tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe Mandehana am-pinoana. Mandehana am-pinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny Pasteur Samoely Lala ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiaino janahitsany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandaharana ity, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny tenako. Faly mandrakariva ny manana izao fotoana izao mba hahafahantsika rehetra miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay everiko fa hanova sy hanamboatra ary hanamasina ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra izay irahantsika manaraka eto matetika. Androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Hendry sy malina eo anivon'izao tontolo izao. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hoentsika mbavaka izao dinidinika androany izao. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra lehibe fitiavana any an-danitra, misaotra anao indray izahay raha manana ity tombontsoa ity dia niara-mianatra ny teninao, andinika izany teninao masina izany. Tianay tokoa ny hofeny fitahinao izao fotoana izao. Aleoka ny fanahinao masina no hanomana ny fon'ny mpiaino rehetra mba handray fitahina avy amin'izany teninao izany. Dia mamirafory mamela ny elokay satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Hendry sy malina eo anivon'izao tontolo izao. Ao Mateo 10:12 no misy ny toko sy andininy fototra izay hanovozantsika ity dindinika androany ity. Hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao am-pivoan'ny ambody, koa Hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voro mahilala. Andininy izay mety efa fandrentsika izany, kanefa dia tian'Andriamanitra handraisantsika lesona indray ankehitriny izay vakiko indray mandeha manao hoe indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo anivon'ny ambody. Jesosy Kristy no miteny eto, maniraka ny mpianatra raha handeha hitory ny filazantsara, hampafantatra ny olona ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia nilaza Jesosy hoy izy hoe maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao am-pivoan'ny ambody. Dia hoy izy hoe koa Hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voro mahilala. Dia avy malalisa ny miaina amin'ny vanim-potoana sarotra isika ankehitriny, fa be ny olon-dratsy toy ny ambody izay mitady hanimba sy hamiravira ary andavo antsika. Miseho amin'ny fomba maro samihafa izy ireny. Ao ny karazan'olona mametsifetsy, mamitaka, misandoka, miseho mpivavaka na miseho iraka avy amina toeram-piasana anankiray na fiangonana na sekoly, dia milaza ho mpitondra hafatra marina na olona tsy manantsiny, kanefa kay mpisandoka, mpamitaka, mpametsifetsy ary mitondra loza ho an'ilay olona izay atonony. Azo lazaina fa ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny mihitsy no mahatonga izany koa dia ilay fiainana sarotra ka mahatonga ny olona hanana izany fomba fiaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Dia inona ary izany no atao?
andeha ho jerentsika tsara ity tenin'i Jesosy ity hoe maniraka antsika tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, dia izy ihany no manome vahaolana hoe koa Hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Rehefa mandrera izany teny hoe Hendry tahaka ny menarana izany sika dia ohatrany mampahatsiaro antsika ny amin'ny zavatra nisy tany amin'ny Saedena. Ilay menarana na ilay bibilava izay nidiran'ny Satana dia manana toetra izay lazain'i Jesosy eto, toetra lafiny tsara. Nanana n'ilay menarana dia hoy izy hoe Hendry tahaka ny menarana. Inona re no mitohevitra ilay teny hoe Hendry eto hoe? Rehefa namaky dikateny maro samihafa ny tenako dia mahita fa misy hevitra Lala ary maromaro izay veriko fa ilaitsika ny mahafantatra azy avy amin'ity teny izay anivozantsika ny lesona androany ity. Ny dikateny DM na le hoe dikateny iombonana eto Madagasikara dia miteny tahaka an'izao: indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry eo fovoan'ny ambodia, noho izany aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo. Eto zany zao dia efa manampy antsika hatakatra bebe kokoa. Teroeloha izy dia hoe Hendry tahaka ny menarana amin'ny dikateny protestanta tranainy. Eto amin'ity dikateny vaovao ity indray dia hoe aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo. Tiako no hatrany ny mandalina bebe kokoa ny amin'ilay teny nampiasaina handikana n'ilay teny hoe malina na Hendry dia ny teny grika hoe phronimoi. Izy io dia azo adika hoe malina, kinga, fetsy, mahay, mahira-tsaina, ary misy teny frantsay aza hoe phronesis na hoe réflexion amin'ny dikateny anankiray. Io mot grec hoe phronesis io izay nadika amin'ilay teny frantsay hoe réflexion zany dia ny fampiasana ny saina sy fanahy hanam-pahalalana, hanana connaissance zany ary hanana fahendrena. Misy teny anankiray atao hoe sophrosine, azo avy amin'ilay teny teo ihany, avy amin'ity hoe phronesis ity. Ilay hoe sophrosine dia ilay fahendrena mihitsy, ilay fahendrena izay ananan'ny olona anankiray noho ny fampiasan'ny saina amam-panahany. Ka eto zany rehefa niresaka ny amin'ny hoe Hendry tahaka ny menarana Jesosy dia tsy ilay hoe toetra ratsy izay mety nararotiny Satana mba hanambakana sy hitaritana ny Eva hanota sy handika ny ditin'Andriamanitra, fa ilay menarana mihitsy, ilay toetrany manan-tsaina, mahay, fetsy, kinga, mahafamandinika tsara izy, dinihany tsara zany ilay zava-misy manodidina azy, dia izay no nampiasain'i Jesosy eto. Aoka tsy eritreritra mihitsy zany sika hoe raha vao miteny hoe menarana na bibilava dia efa devoly izay. Tsy hany zany no iresantsika eto, fa ilay tena toetra n'ilay biby mihitsy izay kinga, fetsy, mahay, ary dia io no nararotiny Satana. Betsaka ny biby tao amin'ny Saedena, mety nisy liona tao, nisy ondry tao, nisy elefanta tao, nisy karazam-biby maro samihafa, fa fantatry Satana fa anisan'ny biby kinga, fetsy, mahay, mahira-tsaina ary mandoka ny menarana. Ry hava malala isany
izany toetra lafiny tsara nyity biby ity zany no tiany Jesosy koa mba ho toetra antsika miatrika ny fiainana ankehitriny mba tsy hahatonga antsika ho lavo ka ho voafitaka hanana fahadisom-panantenana miatrika ny fiainana ankehitriny dia hoy Jesosy hoe endre tahaka ny menarana, aoka kinga saina, aoka ho malina, aoka hampiasa tsara ny saina maneritreritra am-panahy mialohany hanaovan-javatra. Eo anioviny zao tontolo zao feno fitaka herisetra dia izany ny toetra ilaintsika ry hava-malala isany. Tsy vitan'izany ihany fa eto koa ilay biby anankiray, ilay biby izay manana toetra manokana koa dia izy hoe mora tahaka ny voromailala. Ny voromailala dia ohatra mampatsiaro antsika koa ny zavatra nitranga ohatra tamin'ny fiafarana ny safodrano dia nandefa voromailala Noa, dia iny ilay voromailala fa nitondra ravina dia avy eo tsy niverina intsony, izay toy ny manambara hoe efa milamina ny tany, efa tsisy intsony ny loza mananontany. Voromailala dia nampiasaina tamin'izay. Hitantsika ihany koa tamin'ny fotoana nanaovana batisa an' Jesosy, rehefa vita ny batisa dia izao nolazay ny ten'Andriamanitra hoe dia indo ny fanan'Andriamanitra nidina teo amin'i Jesosy toy ny voromailala, nidina teo ambonin'i Jesosy ny fanahy masina niendrika voromailala. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malala izay sitako, ianao ny zanako malala, ianao ny sitako, araka ny hita ao amin'ny Luka 7:2-20. Fa nahoana indray ary no nampiasain'i Jesosy eto ny voromailala? Tery zany ilay biby menarana, eto indray ny voromailala dia manana ny toetra manokana ihany koa ny voromailala ny mpiainy malala isany, fa tiako ihany ny mampiasa ilay fandikanteny maro samihafa izay nampiasaina mba hanehoana ny voromailala. Dia izy dia biby tsotra, malemy fanahy ary maneho fitiavana sy fihavanana sy fandriam-pahalemana rehefa misy fivorimben'ny firenena maneran-tany. Dia ny sarin'ny voromailala no hanehoana hoe firenena izay mitady fandriam-pahalemana, mitady fiadanana, mitady firaisampo. Ka eto zany ilay nampiasan'i Jesosy azy dia hoe mora tahaka ny voromailala. Dia izao eo anivon'ny izao tontolo izao izay feno faharatsiana dia aza asorina aminao ny fahalemem-panahy, ny fahadiovana, ny fahitsiana, tsy satria hoe ny manodidina anao feno fitaka sy faharatsiana dia voasarika izany ianao ka hiavonavona, tsy hifandray amin'ny olona, tsy haneho ny fahadiovana. Ry mpiainy malala isany, tsy izany mihitsy ny mitadiavin'Andriamanitra amintsika. Ilay teny andikana ilay hoe mora tahaka ny voromailala dia ny teny grika hoe akeraio no ampiasaina eto. Io teny grika io akeraia izay avy amin'izany teny zany, na hoe akeraios dia midika hoe pur, na hoe madio, intact, tsy manan-tsiny, ary ny teny hanehoanany amin'ny hoe vehivavy madio, na hoe vierge zany,
dia ity teny hoe akeray aty. Ry hava malalisany izany nge no ilaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika eo niovony izao tontolo izao. Feno loto fitaka, afetsena, falotoana maro samihafa, dia tiany Jesosy hipetraka ho pur, madio sika, intact, tsy manan-tsiny, ary ho toy ny vehivavy madio tsy misy tsiny, vierge. Izany no ilain'Andriamanitra amintsika kristiana. Mety ho filoham-pirenena ve ianao? Mety ho mpitondra fanjakana angamba ianao? Mety ho mpampianatra? Mety ho mpitsabo? Mety ho filoham-piangonana? Eny, mety ho raim-pianakaviana, tompona andraikitra ao amin'ny tokantrano. Tian'Andriamanitra mba hanana saina madio, tsy manan-tsiny, fitondrantena madio, tsy hananan-tsiny eo amin'ny fiarahamonina. Izany no toetra tian'Andriamanitra hananantsika. Ry hava malalisany mahafinaritra izany hoe sady Hendry, kinga saina, manana hafetsena tsy mora voafitaka, manana alemem-panahy sady madio, tsy manan-tsiny. Dia hoy ny eo am-bolana toko 2:9 manao hoe fa ny Tompo no manome ny fahendrena, ary avy amin'ny vavany no mipoitra ny fahalalana sy ny fahiratan-tsaina. Raha amin'ny tenantsika samy irery dia mety tsy ho vitantsika, tsy ho tanterakitsika izany hoe isika hanana toetra feno fahamalinana, fahendrena, eo eto amin'ity zao tontolo izao feno loto sy fitaka ary habibiana ity. Mety tsy hananantsika koa amin'ny herin'ny tenantsika rery izany hoe ho madio, tsy misy pentina, tsy hananan-tsiny eo amin'ny fiarahamonina, fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Ilay herin'ny fanahy masina izay tao amin'i Jesosy Kristy, izay nahatonga azy ho tsy manan-tsiny, no ilaintsika ihany koa. Izao manko nolazainy eo amin'ny Isaia 1:1-4. Misy rantsana misandrahaka avy amin'ny fotony Jese. Iza no lazaina amin'izany? Jesosy Kristy mihitsy no ambara avy amin'izany, avy amin'ny taranaky Jese. Dia hoy izy hoe misy solofo mipoitra avy amin'ny fakany. Etra hanambarana an' Jesosy Kristy izay nipoitra avy amin'izany taranaky Jese zany. Dinavy no hita ho aminy. Ny fanahin'ny Tompo no mitoetra eo aminy. Ny fanahin'Andriamanitra zany no mitoetra ho aminy. Dia fanahy manome fahendrena. Amin'ny dikateny diema zany dia izay no lazany azy. Fa amin'ny dikateny protestant taloha dia hozy izy hoe dia ny fanahy ny fahendrena. Fa eto zany dia lazaina mihitsy hoe fanahy manome fahendrena sy fahaiza manavaka. Mahafinaritra zany hoe mangataka amin'Andriamanitra isika mba homeny antsika ilay fanahy izay afaka manome fahendrena, fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy zany, ny marina sy ny diso, ny tena izy sy ny sandoka. Fanahy mahay mamolavola sy manan-tanteraka, fanahy ahalalana sy hanajana ny Tompo. Ry hava manalisany, moatsy izany ve ny ilaintsika indrindra ankehitriny? Isika izay miatika ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity, araka ny lazaiko teo hoe mety amin'ny mampitondra fanjakana anao, amin'ny mampampianatra, mpanabe anao, amin'ny mampitsabo eo amin'ny fiarahamonina anao, amin'ny mampitondra fiangonana, dia ilaintsika indrindra ny manana izany hoe fanahy ny fahendrena, fahaiza manavaka, fanahy mahay mamolavola, sy manan-tanteraka, fanahy ahalalana sy hanajana ny Tompo.
dia izao koa no andiny ny fahatelo izy izy hoe ary io no hanoro azy ny fanajana ny tompo. Tsy tsara araka ny velany fotsiny izy na anapakaraka izay ren'ny sofiny, fa hitsara ny malahelo aradrariny ary amoaka didy araka ny hitsiny ho an'ny mahanta eo amin'ny tany. Ny teniny no toy ny tsorakazo ikapohany ny tany ary ny fofinahin'ny vavany no hamonoany ny olon-dratsy. Mahafinaritra loatra izany dia ava-malalisany dia izany mihitsy no ilayntsika ary tokony hivavaka ny amin'izany isan'andro isika. Indrindra mivavaka ho an'ireo mpitondra eo amin'ny fanjakana, mpitondra eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny isan'anam-panatonga, mba hanana an'izany hoe fahendrena, fahaiza manavaka, fahaizana mamolavola, fahaizana manatanteraka planina, projet maro samihafa, fahaizana manaja an'Andriamanitra. Betsaka ny olona ny manam-pahalalana fa saingy tsy manam-pahendrena. Betsaka ny olona ny manan-katao, afaka hanampy ny sahirana sy ny olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina, ny mahantra, kanefa tsy manana ilay fanahy ny fandavantena sy fitiavanamana. Ary ngamba voakasika koa ny olona manana andraikitra eo amin'ny fitsarana, dia hoy izy eto hoe izany fanahy izany koa no ho ao amin'ireo mpitsara ka hitsara ny malahelo aradrariny izy ireny, hamoaka didy araka ny hitsiny ho an'ny mahantra eto amin'ny tany. Eny ry ava-malalisany ny tompone omba sy hitahintsika rehetra, hanampy antsika mba hanana ilay fahendrena izay tena tiany Jesosy hananantsika tokoa, fahamalinana, fahendrena, fahaiza mandanjalanja, fahaizana mamantatra ny zavatra rehetra, fahaizana mamolavola, mba omeny ny tompo antsika tsirairay ane izany. Ary aoka tsy hanantsiny, hanana fitotrantena mandiso masina eo anatrehan'ireo manodidina antsika, ka mba ho modely amin'izany isika rehetra. Ilay toetran' Jesosy mihitsy izay men'Andriamanitra azy ka nahatonga azy tsy hanantsiny teo amin'ny fiarahamonina, dia izany koa no angatao isan'andro eto ambavaka isan'andro mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Hotain'Andriamanitra anie izany avatra izany ary mba ho tanteraka eo amintsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra no ny amin'ny teninao izay mampatsiaro anay indray, fa tianao izay andeha amin'ny fahendrena ary hanana ny fahalemem-panahy sy ny fahitsiana, ny fahamarinana. Omeo anay tokoa ny mpiaino rehetra ny fanahy ny fahendrena, fanahy mahay mamolavola, mandanjalanja, fanahy izay nomenao an' Jesosy zanakao ka nahatonga azy nahatanteraka ny planiny famonjena anay zanak'olombelona. Dia mitahianay rehetra ary mamindrafo ary mamelany elokay rehetra satria tonoina amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malalisany miaraka teto nandre izany hafatra izany, dia manome toky antsika fa ho toizantsika indray amin'ny fotoana manaraka izany, fa miraly antsika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
na raha ianao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe Mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny Pasteur Samoely Lala James.